sy andro tsy azo avinoana sy azo kasehana izany androany asabotsy 6 marsa 5 sy 7 sy andro tsy azo avinoana sy azo kasehana izany androany asabotsy 6 marsa 5 sy 7 azambakaina le vahoaka satria tsy mahay manoratra sy tsy mahay mamaky teny izy nakabiazandreo vahoaka aterano be reo. Inona moa le fanambakana atao amin'le vahoaka hoe ho azy tombontsoa? Tsy haiko mihitsy nyreo azo milaza azy manampaizana any Toliara reo a tombontsoa inona moa? Jereva aloha ny expérience misy amin'izao fotoana zao a ny zava-misy ny réalité misy a any Fort Dauphin amin'izao fotoana momba ny projet QMM sy any Ambatovia amin'izao fotoana ary farsy Tamatavy zany. Hatramin'ny Tamberinbidy tokony ho azon'ny commune amin'ireo toerana efa misy fitrandrahana amin'izao aza mantsy lasa nalain'ny fanjakana foibe avokoa hoy izy Serge Zafimahovo. Ny vola tokony ho an'ny collectivité territoriale centralisée makaty Antananarivo. Hoe lazainy zareo fa hoe tsy manana hony capacité d'absorption na hoe tsy manana fahaizana ny tatana an'le vola hony ny collectivité territoriale any. Fa misy fomba fa tsy mitazona zany. Tsy mitazona zany zavatra resahany zany. De le izy zany raha tadiditsika tao anatin'ny zavatra navoakany zala zany de hoe misy 80 millions de dollars ozy efa azo. De 40 millions de dollars ozy ho an'ny foibe. De 40 millions de dollars ho an'ny collectivité territoriale. Aza mandainga satria volany ristorina ary amin'izao fotoana zao ny Fort Dauphin sy any Ambatovia any Tamatavy ampiakarinao aty Antananarivo. Nahitana tsangan-davatra hafahafa tao anatin'ny rano misy ny seuil de versoir ny orinasa QMM ao Tolagnaro. Trondro maromaro no maty ary hita teo amoron'ny rano. Ankoatr'izay, nahitana taratra fa sy mainty marobe teny an-toerana. Io rano io anefa no iainan'ny mponina ao amin'ny fokontany Andrakaraka izay miaina amin'ny fanjonoana tanteraka. Io rano io ihany koa no isintonana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao Fort Dauphin. Ahina amin'izao fotoana ny fahasalaman'ny mponina hoy ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Ahina zany amintsika miteny zao satria matoa misy an'ireo trondro be dia be maty ireo ao amin'io renirano nambavarano io dia voapoizina mifanaraka amin'izay koa ny rano izay isotomany tanànan'ny Faradofay ny rano fisotro madio. Ahina ny mety itobahany aretina zany ho an'ny vahoaka ny Faradofay satria hatramintsika miteny zao zany dia tsy misy mihitsy fitiliana ny hoe madio ve azo sotroina io rano io ary ny anjadiana izay fitobahana rano avy nitrandrahana izay tsy fantatra hoe ny fangaro inona nahafaty an'ireo trondro be dia be ireo. Voalohany nahitana tranga tahaka izao tao Tolagnaro raha ny fanazavana. Manoloana izany, manao antsoavy izy ireo mba anaovana fitiliana ny rano na azo ampiasain'ny mponina na tsy. Izay zany dia manaitra ny fitondram-panjakana manoloana an'izay ny mba hijery manokana ny fomba ahafahana zany mijery ny antony manokana mahakasika an'izay fahafatesana trondro be dia be izay ary indrindrandrindra ny anaovana fitiliana haingana dia haingana an'io rano izay sotroiny vahoaka amin'ny Faradofay io mba tsy sanatriny zany io no hiteraka aretina ho an'ny vahoaka ny Faradofay manoloana an'izay fitrandrahana ataon'ny orinasa QMM zay. Efa ela no nisy antsoavy natao manoloana izany. Efa nisy ihany koa ny fitarainan'ny mpanjono ny amin'ny tsy fisian'ny trondro intsony ao amin'ny rano saingy nodina tsy hita izany ary tsy nisy namaly ny antso. Vahoaka salama manana rano fisotro madio azo antoka no ilaina. Ny vahoaka salama no antoka ny fampandrosoana ny faritra tsirairay avy. Voalaza ombinombiny fa tany manan-karena i Madagasikara na an-tanety io na anaty rano fa indrindra ny ambanin'ny tany. Ity farany izay niazakazany vahiny tato anatin'ny 20 taona farany. Arena kibon'ny tany izay atreto ny vahiny sy ireo malagasy vitsivitsy no misitraka ny tombontsoa avy amin'izy ireny fa an'ny sarababem-bahoaka fa indrindra ireo mponina manodidina ireny fitrandrahana ireny kosa no hiaran'ny voka-dratsiny.
toa ny ao amin'ny faritra Anosy distriktan'ny Tolaniaro izay hitrandrahan'ny orinasa QMM Fasimainty. Vokatry ny fampiasan'ity orinasa ity ireo akora simika ahitana radioaktifa maro, eo ihany koa ny monazite. Zaza maro no ahitana fahasembanana ara-batana. Raha nampidirin'ny dokotera aminazy tany. Izy eo fa sy vitao, sy miherinagny sazy, sy manambola zahay, hivadihana hihiregnana ihany koa. Raiky ty ho moa, lehilahy ty ho koa, sy mahay mizaka koa eo, moa koa, mbonjaka koa avao koa eo. Ty ho faravavy Priska, faratiana Priska. Ity hoa i Georges Olin, fa handray fahefatsy taona. Nanaintay zany tamin'ny lohany tao dia nitondra fanahotro anazy amin'izay. Izy nafafaky eo amin'ny 2 andro amin'izay napahara anazy dia nisy bainy boso zay teto nivonto. Raha nivonto amin'izay zany ny bay misofiny igny tambony sofiny teto. Raha niviny raha amin'izay zany ny bay igny sy afaky ny bay fa ny foy. Izaho segny na lafta amina zaza anazy nahita bay av foy efatra masony. Efatry ny fizany masony bay io. Izy efatra masony amin'izay nafa ny efina amin'izay ny fivitosany. Niboaniny nana ny efina amin'izay zany fivitosany tonga dia loaky sahala mitiniby fanzay madinika io zany ny nahiny andohany. Naretsy mamo, naretsy menazy, nanatsatselivorana izy batratriny zao fa zaza taogny raiky avao koa. Zao ilany fa matsy koa ilana nanikio rasa tagnako sabasabako anazy lany hoe aigna aminy daya sy mahara anazy dia fa lany aiko aminazy. Mahazo anazy da dohanjany lehibe. Izy zany mbola kely namohany. Da izy zany nitafara tato amin'izay raha niboahany tiky. Fa io fahatelony ny zanako. Sy nisy an'io da tena samy soa aby avao izy raroa. Fa fahatelony to nisy ny raha fahagagany ainy ty. Raha mbotagna handramby raha mely tegna koa ioka koa ninazy. Vokatry ny asany kememo nahavy. Napanonhony zanako. Napanakandra anazy. Vokatry ny asany kememo. Ny tombo ny tany vehivavy sarom-piterahana teto amin'ity distriktan'ny Tolaniaro ity tato anatin'ny 10 taona farany, hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny renim-pianakaviana iray. Mikasiky ny fiterahan'ny zaza zao zany manahirana anay. Zeo miteraky sy misy manjary. No sy maty ny reniny da ny zaza mena sy azo. Faharoan'izay, sy salama. Belohako, misy lohaky zao agnoragnorany. Mikasiky ny aretina aby. Io sy nisy tamin'ny faharaza, zay raha zay. Tonga tany an-toerana nijery ny zava-nisy ny mpiaro-ny zon'olombelona, ny fiarahamonim-pirenena grade OI. Amin'izy ireo fa nitsakitsana ny zon'olombelona ny zava-mitranga ataon'ity orinasa ity. Ataoko hoe vao zao ngamba isika rehetra vao mahafantatra fa tena ny zanatsika mihitsy sy ny taranaka ho avy no mitondra faisana no ny tetikasany QMM tsy azo ekena ny zavatra ohatr' zao. Farafaharatsiny mba manampy anareo hitsabo andreo zazakely vomafy amin'ny zany miasa ataon'ireo. Ary zazakely tsy manatsiny
no lasa hitondra taketra mandra-pahafatiny no ninona no ny fitadiavam-bola tena tsy azo ekeny zao.